Fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Antsoa dia hovaliko ianao ary ampisehoko zavatra sarom-pantarina sy lehibe izay tsy fantatrao. Manona fiadanan'i Jesosy ary ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Iantso an'Andriamanitra indray tsika amin'ity fotoanandroany ity ary ihany koa hianatra ato amin'ny mpitsara toko faraiky ambin'ny folo. Mirosotra antsika ary inono indray fa ity mpitsara ity dia andraisanao lesona vaovao sy zava-dehibe eo amin'ny ara-panahinao, eo amin'ny ankohonanao, amin'ny fiainanao amin'ny akapobe mihitsy. Dia manaso anao mampahery anao hoe ndao hiara-hianatra tsika amin'izao fotoana izao. Miarabanao pasteur Tofo. Miaraban'ny pasteur Alvarez, miaraban'ny namana Iva Rakotavely ihany koa sy ny namana Zo izay maka ny feo sy mandrindra tony feo sy ny sary tony ho tonga ato anatin'ny tokantranontsika ato tompoko. Ndeha mivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Raha eo dia misaotra anao zay satria afaka hifampivavaka indray amin'izao fotoana izao. Mivavaka manokana tompo voalohany indrindra amin'ireto olona mety misy marary izy amin'izao fotoana izao, manaraka nyity fandarana ity mety ao anaty tsy fahasalamana na hoe ao anatina tebiteby, ao anatin'ny asa misy zavatra olana, ao anatin'ny asa na misy zavatra manahirana eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Zao voalaza ny teninao manao hoe izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry, ary ozy ny teninao ihany koa manao hoe toery ny devoly dia andositra anareo izy. Noho izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra, mampanompon'Andriamanitra anahy izay nosoranao tompo dia mandidy ny asana devoly amin'izao fotoana izao, ny aretina, ny ozona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'izao anabavy zao, miala amin'izao rahalahy zao, miala amin'ny fiainan'ny ty rahalahy ty, miala amin'ny fiainan'izao anabavy zao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Sady manonona fitahina ho anao manokana, fahasoavana ho anao manokana, fanasitranana, fampahirezana, lalana misokatra amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy nanambarako an'izany. Tompo, iarandranty ny boky mpitsara ity zay dia mangataka ny fanahy masina anazava ny sainay zay tompo dia andray zavatra indray anatin'izao fianarana izao. Tsy mianatra fotsiny zay dia mianatra mandehandeha ho azy, fa ao anatin'izao fianarana izao dia misy zavatra raisinay, misy fetraikany amin'ny tenanay manokana, amin'ny sainay, ny ara-bolanay, ny ankonanay, mandray zavatra ny ara-pananay amin'ity fotoana ianaranay tenin'Andriamanitra ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ba pasteur mpitsara toko fa raiky ambin'ny folo izany novakitsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia nivory ny taranaka Amona ka nitoby tany Gileada, ary nivory kosa ny zanak'Israely ka nitoby tany Mizpa. Dia nifampera ny olona dia ireo andriana Gileada hoe iza ny lehilahy andeha voalohany hiady amin'ny taranaka Amona, dia olohany ampona rehetra any Gileada izy. Ary Jefta Gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga, ary Gileada no ray niteraka azy. Ary nivadiny Gileada dia niteraka zazalahy maro taminy, ary no lefa lehibe ireo zanabadin'ireo dia nandroaka ny Jefta ka nanao taminy hoe tsy andova eto amin'ny taranaky ny rainay ianao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary Jefta nandrosotra an-dalàna ka nonona tany amin'ny tany Toba, dia nisy olo-poana nivory teo amin'ny Jefta ka niaraka taminy. Ary no ny ela dia nanafika ny zanak'Israely ny taranaky Amona, ary rehefa nanafika amin'ny Israely ny taranaky Amona dia nandeha ny olon'ny Gileada haka ny Jefta hiala tany amin'ny tany Toba. Ary izy ireo taminy avy io mpitarika anay ianao hiadintsika amin'ny taranaky Amona. Fa io Jefta tamin'ny olon'ny Gileada: tsy fanankalava ianareo ka nandroaka hiala amin'ny tranony raiko, koa nahoana no makaty amiko indray ianareo ankehitriny noho ny azo pahoriana. Dia hoy ny olon'ny Gileada tamin'ny Jefta: izany miverenanay ty aminao ankehitriny mba andehananao miaraka aminay sy adianao amin'ny taranaky Amona
ka dia lohany aminay mponina rehetra any Giliady ianao. Dia io Jefta tamin'ny olony Giliady. Raha hoentinareo modindray aho mba hiady amin'ny taranaka Amona ka tolo Jehova eo an-lohako reny, dia izaho hoe ny lohany aminareo. Dia hoy ny lohany Giliady tamin'ny Jefta: Jehova no vavolombelona amintsika rehetra ataonao araka izany teninao izany. Dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny olony Giliady ka dia nasanatra vahoaka ho lohany sy mpitarika azy izy, ary Jefta nilaza ny teny rehetra teo anatrehan'i Jehova tao Mispa. Dia naniraka olona Jefta nakany ampanjaka ny taranaka Amona hanao hoe: moa mifaninona akory izaho sy ianao no tonga ty amiko hiady amin'ny taniko ianao. Dia hoy mpanjaka ny taranaky Amona tamin'ny iraka Jefta: satria nalain'i Israely ny taniko hatrany Arona ka hatrany Jaboka ka hatrany Jordana foniakatra ny avy tany Egypta izy ka averena amin'ny fihavanana ary zany ankehitriny. Ary Jefta naniraka olona indray akany amin'ny mpanjaka ny taranaky Amona ka nanao taminy hoe: izao no lazainy Jefta, ny Israely tsy naka ny tany Moab na ny tany taranaky Amona, fa fony hiakatra avy tany amin'ny tany Egypta ny Israely. Dia nandeha nitety ny hevitra tamin'ny ranomasina mena izy ka tonga tany Kadesy. Dia naniraka olona ny Israely akany amin'ny mpanjakany Edoma ka nanao hoe: aoka mba andeha maka ny taninao aho fa tsy nety ny eniny zany mpanjakany Edoma. Ary naniraka tany amin'ny mpanjakany Moab koa izy fa tsy nety koa izy. Dia nitety tany Kadesy ny Israely. Dia nandeha nitety hevitra izy ka nanodidina ny tany Edoma sy ny tany Moab. Dia tonga teo antsinanany Moab ka nitoby teo andrafin'ny Arnona, fa tsy niditra teo amin'ny faritany Moab, fa Arnona ny faritany Moab. Ary Israely dia naniraka olona tany amin'ny Siona mpanjakany Amorita izay mpanjakany Hesbona ary Israely taminy: aoka mba andeha maka ny taninao zay akany amin'ny fonenanay. Fa Siona tsy natokony Israely hamaky ny faritaniny, fa namorony vahoaka andrehetra izy dia nitoby tany jahaza ka niady tamin'ny Israely. Ary Jehova Andriamanitry ny Israely nanolotra Siona sy ny vahoaka andrehetra teo an-tanan'ny Israely ka namely azy ireo. Dia azo ny Israely ny tanin'ny Amorita rehetra mponina tany amin'izany tany zany. Dia nahazo ny tanin'ny Amorita rehetra izy hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatramin'ny efitra ka hatrany Jordana. Koa ankehitriny Jehova Andriamanitry ny Israely efa nandroako ny Amorita teo alohan'ny Israely olona. Koa ianao kosa va tiaka ny tany? Moa tsy ho tananao va zay omeny Kenosy Andriamanitra ho anao va? Ary zay tany rehetra omeny Jehova Andriamanitra ianay dia mba ho tananay kosa? Moa tsara no Balaka zanaky Zipora mpanjaka Moab va ianao? Nety nanolotra ny Israely niady taminy akory va izy? Raha ny Israely nitoetra 300 taona tany Hesbona sy ny zanaboiny ary tany Aroera sy ny zanaboiny ary tany amin'ny tanàna rehetra eny amorony Arnona, nahoana tsy nalainareo ny tany tamin'izany andro zany? Za tsy nanotra taminao, fa ianao no manisy ratsy ahy fa miady amiko. Aoka Jehova no mpitsara, aoka Jehova mpitsara no hitsara ny zanak'Israely sy ny taranaky Amona io. Nefa tsy noheno ny mpanjaka ny taranaky Amona ny tenin'ny Jefta sy nampitondraina tany aminy. Ary tonga tao amin'ny Jefta ny fanahin'i Jehova dia nandeha nitety any Giliada sy Manase izy ka dia nitety amin'ny Mispa any Giliada koa izy. Ka niala tany Mispa any Giliada dia nandrosina kany amin'ny taranaky Amona. Ary Jefta nivoady tamin'i Jehova ka nanao hoe: raha tongotra eo tanako tokoa ny taranaky Amona dia ho any Jehova zay mivoaka ny varavarany tranoko hitsena ahy rehefa miverina somatsara avy edy amin'ny taranaky Amona aho ary ateriko fanatitra dorana zany. Dia nandeha Jefta nakany amin'ny taranaky Amona hiady aminy ary natoloky Jehova teo an-tanany reo. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaiky amin'ny Manita ka hatrany Abela Keramima, dia tanana 20 ka be dia be no maty. Dia resy teo aloha zanak'Israely ny taranaky Amona. Ary Jefta tonga tany Mispa ho any an-tranony arindro voaka ny zanavavy nitondra ponga tapaka sy mipandihitsy anazy, ary vavy tokany io fa tsy nanana zanakalana zanakavavy afa-tsy io izy. Koa rehefa nahita azy Jefta dia nandrisa ny fitafiana izy ka nanao hoe: indrisa ry zanakivavy, efa nampitaondrika indrindra ianao ary ianao no tonga nampidi-doza tamiko, fa zao efa nilobava tamin'i Jehova ka tsy azoko afody tsony. Fa hoy ny zanany vavy taminy: ry dado, raha nilobava tamin'i Jehova ary ianao dia tovy amiko araka ny laloko ny vavanao, satria Jehova efa namaly ny taranaky Amona fa avalinao anao. Dia hoy koa izy tamin'iray: aoka izao natao amiko, aza maninona aloha hatramin'ny 2 volana mba andehandehanako akeny amin'ny avoana itomaniko, izao sy namako noho izy mbola tsy manambady akory. Dia kosa ray mandehana ary dia nampandeha azy 2 volana izy, ary dia nandeha zazavavy sy ny namany
ka nitomany teny amin'ny avoana noho izy tsy mbola manambady akory ary rehefa tapitra nyro volana dia niverina tany amin'ny raina izy ary nataony taminy araky ny voadiny zay nataony ary tsy mbola nahalalala izy ary tonga fanao amin'ny Israely ny fandehanany zazavavy ny Israely isataona ankalazan'ny zanakavaviny Jefta Gileadita efarana isataona pasteur. Pitsara toko fa raiky amby folo zay vaky teny somary lavalava zay pasteur Alvarez misy andiny tsoratra masina verset efapolo be zao zany ny ndalatsoratra masina iny tsy maintsy vakina ohatr'izay moa zany le satria sady mamaky baiboly tsika eto no mandinika ihany koa ny zavatra azotsika tsoahana ao anatin'izay vaky teny zay novakitsika izay ny tiana-patsaivina aloha zany pasteur ety ampiandohana raha ohatra ka mamitana fontsika ny lesitsika teo aloha de ny olombelona rehetrarehetra io na izana ianao na reto olona mijery sy manaraka amin'ny fahitalavitra eto de manana ny fototra ny aviany avokoa raha ny marina de saika fototra ratsy daholo zany ny fototra ny orenan'ny taranak'olombelona raha vao niainga mihitsy tany amin'ny taranaky Adamasiva zany de niainga tamina fototra ratsy ohatra ka ohatra anankiray zao tsika hoe sady mifandray indrindra am'le tantaran'ny Jefta teo raha ohatra zao ny rainao zao miteraka anao nanambady olona maromaro izy ny baiboly mantsy de nametraka ny hoe lehilahy ray sy vehivavy anankiray ary zany natonga an'Andriamanitra pasteur raha ohatra hoe ampatsahivitsika kely hoe mialohan'ny nanamboaran'Andriamanitra ny vehivavy de nasain'Andriamanitra ny fidy zay hovadiny aloha i Adama de nijereny Adama tao jereny voalohany indrindra moa ny hippopotame zany io zany ny biby voalohany namboaran'Andriamanitra anisan'ny asa tanan'Andriamanitra voalohany na hoe behemota ihany behemota de tsy nety tamin'ny Adama i behemota na hippopotame de nijerena ny gorille ohatrany hoe mitovitovy amin'ny olombelona fa ohatrany hafahafa be ny molina de ohatrany tsy nety de nijerena daholo karazana biby rehetrarehetra reo ohatrany tomasarika ny saina sy ny vatana fa tsy nisy na diray azy de zay natonga an'Andriamanitra nanangana olombelona anankiray de nataony hoe vehivavy ary io vehivavy anankiray io noforonon'Andriamanitra ho vady ho an'ny Adama tsy nataony anankiroa tsy nataony anankitelo tsy nataony 12 na marobe fa tokana ihany taty amin'ny androny satria Genesis toko fafily izy iny hoe onofo-ray ihany izy roroa ary noho zany ozy ny lehilahy andaony ray sy reniny de onofo-ray ihany izy roroa zany hoe ny lehilahy ray zany vehivavy anankiray taty aorina nefa de nanomboka tafiditra tsikelikely ny fahotana ary ny avy aty amin'ny taranaky Isimaela no nampirafy voalohany de nanomboka nyparitaka am'izay zany pasteur io resaka fampirafesana io de tafiditra izy io taty amin'ny androny Abrahama tafiditra izy io tamin'ny androny tsy taranaky Isimaela nampirafy voalohany azafatra fa taty amin'ny taranaky Esau izy ty izy tsy Esau fa Ikaina taranaky Ikaina fa tsy Esau de avy eo zany ireo taranaky ireo nanomboka lasa mampirafy de zay taranaky ny olona rehetrarehetra mampirafy zany pasteur de zay le lazaitsika eto hoe fototra ratsy ohatra hoe dadanao zao na imamanao nanambady indroa nanambady ny telo de manana piraitam-pona fa samy hafa ray samy hafa rena fototra ratsy be zay zavatra zay olombelona anao fa le fototra ny inganao zany ny ratsy be de izay fototra ratsy zay raha mikorina zay pasteur Alvarez raha mikorina ao anatin'le olona ary n'le raha mikorina iny tsisy fomba anafahana an'iny mihitsy iny zany tsy afaky ny fianarana hoe hianatra ianao hoe hianatra eny amin'ny ambaratonga ambony de aveo any ampitan-dranomasina de afaka ho azy le raha mikorina le ozina vokatry lay fisara-panambadiana tsy afaka io pasteur na hoe
tsy voaka ny trano mihitsy ianao de endry be tokantrano de mbola tsy afaka ihany keo io fa izay mahatonga ny baiboly ny laza manao hoe fa tsy maintsy ateraka indray ny olona zay vao mahazo mahita ny fanjaka an'andriamanitra ozy ny apôstôly paoly maly nresantsika teto ny tao amin'ny romana toko fitandiny fefatra ambyroapolo hoe indrisy olo-manitra iza no anafaka amin'ny tenany ty fahafatesany ty misaotra an'andriamanitra ray aho ozy ny amin' jesosy kristy tompo zany hoe ny olona anakiray zany tratra n'io resaka ozona ny fanamepita io zany de mitoetra ao anatin'izay fahantrany zay iza no anafaka tsy misy raha tsy jesosy rely any lay nyteny manao hoe koa raha ny zanaka no hahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zay na tonga jesosy a nandatsaka n'lay rany sarobidy de ny rany kristy iny no mitoetra ao anatin'le olona de zay mahatonga baiboly manao hoe zay rehetra anateraka andriamanitra tsy manota tsy maintsy ateraka indray ianareo de manana natura vaovao le olona manana depart vaovao le olona ohatrany hoe zazakely nateraka anay fa izy ndray olon dehibe nateraka ao amin'y kristy de manana ny natura ny ao amin'y kristy manana n'lay atao hoe fiainana vaovao depart vaovao ao amin'y kristy ny rehefa mandray an'le rany kristy a ny mpanompon'andriamanitra anakiray paster alvarez nyresaka mantsika eto am'le olana nyseo tamin'ny jefta aloha zany sy le pretapo aminy le tao gileada satria dia zanaky ny vehivavy hafa mihitsy zany jefta fa tsy zanaky le vehivavy ara-dalàna le tao anatin'ny tokantrano fa vehivavy janga ozy le soratra masina de tratrana fanilokiliana be mihitsy zany jefta paster de rehefa tratrany fanilokiliana jefta de nyroana ohatrany hoe tsisy ny lana azy teo fa ny azo verina hoe natonga ny jefta tafaverina ny e de no le fisiny liady mafy tamin'ny taranaky iamona sy ny taranaky moaba de nalainy le olona reny olona efa niantso azy reo ndray zany no le olona nandroka azy reo ndray zany no niantso azy reny nandady lahateo nandady litsy de hoe nandady loatra iny fomba fitiamolo tsy de nandady loatra fa ny marina de ohatrany hoe alaitsika iny ka rehefa maty iny de maty a tsy maty moa iny defa azo mitoera raky iny amin'ny problème ohatrany hoe tratrana fanelokiliana de ohatran'izay le zany hoe lay taranaka zany azo amin'ny zavatra tsara dalana ohatran'izay de manana problème le akizy paster ary zany hoe mahatonga ny tanora ohatrany hoe na ny olona efa tafitro anatin'ny koatrany manana problème mara-panambadiana io le olona endry le olona tsara tarea le olona tsisy aretina tsy tsara fanahy be fa misaraka fotsiny zao misaraka satria lay fanahy mepita avaty am'ray amandreny no mepita tao aminy tao de automatika be tratran'lay fanahny fanelokiliana ohatrany jefta zay ny olona raha tamin'ny jefta teto zany tena nampalahelo be le tantara izy nietrehtra hoe praitapo kanefa retsy tonga de nanilika hoe ianao zanaky ny rafavony mamanay ianao tsy mba hoe rafavy tsotsotra fotsiny fa tena vehivavy janga koa plus n'zay tanany le olana tamin'izy ty pasteur alvarez de tafitra zay le fanahny fanelokiliana ka io raha lasa rabavy andrana misy ata amitsika atao anatin'ny tokantrano ato tratran'izay fanelokiliana zay voahilikilika anao any ampianarana voahilikilika anao ampiangonana voahilikilika anao tokantrano tsy mety mifankaty mihitsy nareo mivady tsy mety tena mahazo namana tena tafarakitra aminao mihitsy anao fa ohatrany tsy tian'ny olona zany ianao ray volana ihany ianao tian'ny olona de aveo anao ohatrany ahikilitry ny olona ary raha mba misy olona namana tianao azy de le mitovy ka aminao mihitsy mitianao de le problème mitovy mihitsy hoe zany ake zany lesika tena tsy manana tena tsy tian'ny olona mihitsy fa ikilitry ny olona zany hoe izy mitovitovy am'le problème zany itafaradalana mba miresaka mba miresadresaka ohatrany hoe mahazo namana io fa ny tena marina efa misy ratrapo tafa ohatra ao anaty ao io paster raha tsy manana finiavana sy fanaitratena le olona anao an'lay vavaka fanongotana an'izay karazana ozona sy fanamepity zay satria araka ny nambarako taminao teo de ozy aho hoe raha mikorina izy io ary zany mahatonga ny baiboly milaza ato anatin'ny soratra masinato miverimberina foana paster alvarez hatrany amin'ny tantarany genesis toko 7 rehefa nonota ny olombelona ka hatrany an-danitra de miresaka momba n'io raha io satria le raha zany a no mifono an'lay zava-miafo ny famonjena rehefa misy raha latsaka de misy fanafako ambadika izay rehefa misy raha latsaka de misy famelan-keloka rehefa misy raha latsaka de misy famonjena zay nidikan'zay zavatra zay ka ny rahan' jesosy kristy tompo no faratampony zay famonjeny zay ka niza mandray an'izay rahan' jesosy zay a de tapatapaka io satria tapatapaka le ozina satria ny antony zao matsy paster tsy nisy olombelona tsy nanoto zany teto amboniny tany tsy nisy olombelona tsy nanoto zany fa rehefa tonga ao amin'ny tompo ianao
dia manafaka anao ny tompo, manafaka anao foana ny tompo ao anatin'izay zavatra izay mianankiray paster Alvarez fa nanaiky any Jefta satria tonga teo aminy reo olony Gileada ireo dia inona zavatra nitranga teto eo amin'ny andiny fahafiry izy teo iny fahavalo hoe dia hoy ny lolony Gileada tamin'ny Jefta, izany no iverenanay aty aminao ankehitriny mba handehananao miaraka aminay sy adianao amin'ny taranaky amona ka dia ho lohanay ponina rehetra any Gileada ianao. Ny andiny ny fahafolo dia hoy ny lolony Gileada tamin'ny Jefta, Jehova no vavolombelona amintsika raha tsy ataonay arak'izany teninao izany. De nandeha Jefta niaraka tamin'ny lolony Gileada ka de nasandratra ny vahoaka ho lohany sy ho mpitarika azy izy, ary Jefta nilaza ny teniny rehetra teo anatrehan'i Jehova tao Mizpa. Ino tsara le izy paster Alvarez, zavatra ngeza be ty resantsika teo. Rehefa niverina tany amin'ny tany Gileada, tany amin'ny reo vahoaka tany Gileada Jefta, nalain'le olona zany de tonga tamin'ireo ponina tao reo. Mazava ho azy zany paster fa milohany nanaiky an'i Jefta de nisy fifampiresahana tao aloha ary nisy fifamelan-keloka, ny fifamelan-keloka no anisan'ny zavatra ngeza be mamongy varavaran'ny fahasoavan'Andriamanitra hidina. Ny fifamelan-keloka amin'ny namana anankiray de mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra anankiray miazona ny tanan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga Jesosy nilaza zao teny zao manao hoe raha manao fanatitra ianao amin'ny altara ozy ka eo ianao ny mahatsiaro fa manana ady aminao na manana alahelo aminao ny rahalahinao de mandehana ataovy zay havananao aminy aloha, zay ianao vao manao fanatitra ao. De hoy koa Jesosy raha nampianatra ny vavaka nampianarin'ny tompo, mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Izay toepony Jefta nanaiky ny anatiny an'ireto taoponina tao Gileada zay fa nanao tsinotsinona azy reto nijeren'Andriamanitra zay paster Alvarez, ary natonga n'Andriamanitra nomba azy. Nanana an'izay fahadiovam-po zay Jefta, nanana an'izay finiavana amela eloka zay ity Jefta ty, de tonga tao izy de mazava ho azy fa tsara resaka tamin'indray le ponina tao Gileada tamin'izany fotoana zany, ary jeronao tsara le izy tamin'ny voalohany tsisy resaka Andriamanitra mihitsy falazaina fa vehivavy-janga ny ray aman-dreniny i Jefta. Fa teto rehefa vita ny fifamelan-keloka de olon'ireo reny miteny zany hoe ny ray aman-dreny be tao amin'ny tanàna mihitsy no napiditra am'izay manao hoe Jehova mihitsy no vavolombelona amintsika. Zany hoe nanomboka tafiditra zany le fitoriana filazany tsara nataon'i Jefta, nanomboka nisy fihavanana tao ary nafinatra dity tapaka le ozona. Halleluja. Tapaka le ozona zany hoe niala le fanahany fanelikiliana, niala le fanositosena nataon'ny olona. Ary ianao matsy zao mahafinaritra paster, rehefa afaka ny olona anankiray tsy lahitra ny problema hoahetry zany, fa io problema zay manao tsinotsinona anao io de lasa tongotra ekaranao io. Ny olona zay manao tsinotsinona ny Jefta, ireo ray iny nanandratra azy avy eo, ndroany Jefta na ilikilika fa reo ihany miantso azy. Ary ny fomba nanandratana ny Jefta tsy zavatra tsotsotra, aleo Jehova mihitsy no vavolombelona. Zany hoe nosorana teny mason'Andriamanitra mihitsy matoa anao natsangana olohana anankiray teo amin'ny firenena anankiray zany eny olona manana ny maizanao ianao. Mazava ho azy paster Alvarez fa mety ny zavatra nataon'i Jefta tao anatin'izay resaka toepo no nifidianan'Andriamanitra n'ity Jefta ty. Za resy lahatra fa raha misy olona tao anatin'ny tokantrano ato matsiaro an'izany atao hoe tratrana fanelikiliana zany ianao am'izao fotoana zao, ahiditritry mipiray tapo aminao na piray fokotany eny mety ho mpiara-mivavaka mihitsy, tsy midika hoe resy ianao, tsy midika hoe resy. Ny zavatra anankiray maharesy anao fotsiny de ny fahakiviana, ny zavatra anankiray maharesy anao fotsiny de ianao mitahiry lolo-po sy tsy famelan-keloka. Fa raha mamotsika ny fonao ianao tahaka nataon'i Jefta de ho sitrana ny fonao, tsy maintsy hisandatra ianao ndray andro any. Ary ny olona zay napietry anao sy nanao tsinotsinona anao
de efa volaza amin'ny tenin'andriamanitra manao hoe tonga ian-dany aminao reo indray andro any zany ny fipetraka ny tantara teto a paster Alvarez. marina de marina zany fanazavanao zany paster ary tiako hoe tena misy zavatra lehibe tena raisina sy tena azo iainana tena mila iaina atsika tsirairay avy zany zavatra tenen'ny paster zany ny amin'ny tantarany Jefta ty tokoa. Raha ny tena marina i Jefta ty paster dia araky ny voalazonao teo hoe lehilahy zanaky ny vehivavy hafa zany hoe nanambady maromaro araky ny teninao teo zany ny Giliady ty moa zany no anaran'ny rainy io zany anaran'ny rainy zany io a de sady ny anaran'ny rainy moa zany a to de nampitondra ny anaran'le tanàna zany moa ny anaran'ny rainy a rainy Jefta zany Giliady de io tonga de sady foko zany izy no tanàran-tany a no rainy Giliady zany ty rangahy Giliady ty rainy Jefta ty Giliady ty. De zavatra voalohany aloha de zao paster hoe afaka niala tam'izay fanahana fanilikiliana zany zany hoe tavoalohany zany izy fanilikiliana tam' Jefta aloha ary rehefa nisy le fanilikiliana de tonga ihany koa le fanahana fanilikiliana. Misy olona niresaka tamiko paster ohatr'izao zavatra ndresana zaho izy da ilikiliky ny dada sy mamako misy tao an-trano tao tena nataony zareo ohatrany tsy zanany fa nahilikily nefa tena zanany de le vehivavy zany efa lehibe de zavatra nataoko paster izy de zao nanambady aho izy nalety nanambady fa tsy te hijanona tao amin'ny dada sy mama satria mafy loatra le fanilikiliana na nazo amin'ny dada sy mama le fanilikiliana araky ny tenina tao paster mafy be miarika an'izy io marary izy io satria ratrapoa alahelo a fisalibonana lasa mikaraikona hatramin'ny olona le olona mihitsy ary Giliady ny Jefta ny paster ka tsy gentilise fa israelianina zany hoe olona mpivavaka amin'Andriamanitra ka tsy voatery hoe gentilisa ihany olona tsy mpivavaka ihany ko mety ho azon'zany fanilikiliana zany fa na de mpivavaka aza de mety ho azon'zany ity vehivavy ty rehefa hoe safidy hanambady izy zany tsy fitiavana zany nampanambady anazy fa zay lehilahy tonga de toro fitiavana taminy zany tonga de nikeny iny ary fa tonga de alay vady ao izy fa nitoro fitiavana lehilahy tonga de nanaiky izy lasa vadiny de rehefa nandeha teny le fanambadiany zareo de teny le vehivavy hoe zany ao izy tao amin'ny dada sy mama ka nahilikiliky dada sy mama ohatr'izao fanilikiliana natao ianao ohatr'zao tamin'ny vadiny zay nivadiny izy nyteny an'izay tao aorianany tenenany zay tamin'le vadiny de nomboka nahilikiliky ny vadiny ko izy lasa tsy men'le vadiny karama tsy mody hatrany le vadiny lasa tsy mame vola hoan'le zanany le vadiny lasa ty atory hatrany de matory eo tsy te atory eo de tsy matory eo lasa tratra fanilikiliana mafy be zany le vehivavy zany hoe le fanilikiliana zany tsy nijanona teo ami'ray aman-dreniny fa tonga tatatoko an-trano zany le izy satria tsy afaka le izy araky ny teninao teo paster hoe ao anatina ao mihitsy le izy lasa raha mikorina le fanahy zany lasa mikorina ao anatin'ny rano ao le fanahin'le fanilikiliana de lasa iainanao le izy zany lasa tsy afaka mihitsy zany le izy na ho izy le olona na ho izy fa Jefta de afaka niala tam'izay fanilikiliana zay ko anao zay tratra ny fanilikiliana aza mipetrapetraka fotsiny am'izao fa misy fomba afahana miala am'izay fanilikiliana zay paster misy fomba miala am'izay fanilikiliana zay manaraka mbola hijerevantsika lalany am'izay fa ampahany fotsiny de zao hoe voalohany aloha de fanoranao tena hoan'i Jesosy fibebahana lalina de misy fanahy ao anatin'ny fanilikiliana misy zavatra inaranao ary de délivrena ny olona paster de miala le fanahy fanilikiliana de aveo misy zavatra inaran'le olona de mandray fanahy masina izy a de miasitrana izy aveo a satria raha zaza nitratra fanilikiliana ka mandra-palehibe mbola tratra fanilikiliana foana de zao tsy maintsy misy fiatraikany ratsy foana iny fanilikiliana iny a ary tsy miala aminy iny a na ho aizy izy na ho aizy ary misy eo amin'ny endrika afa be deabe fanilikiliana iny paster ohatra fanilikiliana izy a de mivadika tsy fahombiazana de mivadika aretina lasa misy aretina sarotra sitranina zany le olona lasa ratrapo misy ratrapo alahelo zany famotera moa ny afarany ratsy voatsabo zay a de miteraka zava-doza fandroany a daoko mifantatrao afaka manasitrana anao Andriamanitra afaka manafaka anao anatin'zany fanilikiliana mampahory anao zany Andriamanitra manomboa mizara fitiavana tsy afaka izara fitiavana nefa anao raha tsy manana fanahy masina zao voalazany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina toko vadimy paster hoe ny fanahy masina novakitsika misy Romanina zay paster Romanina toko vadimy mba tsy anaovana azy hotsenjery ato amin'ny Romanina toko fahadimy a dia andininy fahavalo so mivakindeny fa Andriamanitra mampiseho fitiavana atsika fa fomba loam-panoa tsika dia
maty amonjy azy Kristy koa maika aza miamonjeny atsika ho afaka mifatezerana ankehitriny rehefa noamarinina tamin'ny rano isika fa formbola fahavala asika dia nampihavanina tamin'Andriamanitra tamina fatezana zany maika ny amonjena atsika amina velomana ankehitriny rehefa nampihavanina ary tsy zany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika zay natsokontsika zay nahazoantsika fihavanana taminy dia eo ambonimbony eo am'diny fahadimy dia mazavazava konga milaza azy hoe ary ny fanatenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomenatsika no metiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika ny fanahy masina zay nomenatsika nentina nampidina ny fanahy masina zay ao anatytsika zany hoe enao zany na dia hoe mbola anatin'ny aratra-po azy dia afaka mampidina fitiavany ao anatinao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ary araka nambarantsika teo moa paster rehefa eo ny rahan'i Jesosy dia eo le fanahy masina ny rahan'i Jesosy zany mikorina ao anatinao manala le raha mitondra aratra-po anatinao dia tonga ao anatinao ny fanahy masina dia mampidina fitiavana dia nanomboka aizara fitiavana ianao anomboka ay anao fitiavana ianao ary anomboka hiala izay ratra-po zay paster tena zay mihitsy paster Alvarez le izy matomo ambara eto dia tsy hoe tantara na angano arirarira fa misy foana le vahaolanao amin'le izy zany matoa tansaitsika eto dia anjaran'le olona no manapa-kevitra ihany koa anatin'le izy hoe tsy maintsy ao am' Jesosy foana ho no anafahana an'le izy paster Alvarez zany dia le fanapa-kevitry ny olona tena hanompo an'Andriamanitra zany eny mahatonga le hoe misy olona anankiray manampahaizany na hoe olona tsy de manampahaizana koa fa mitady asa dia tsy mety mahita asa mihitsy nefa ny diplôma be lehibe na mahita asa ndray fa vetivety voaroko anatin'ny toeram-piasana na izy midémissionna dia rehefa avy midémissionna izy dia manenina hoe fananina ary ano démissionna na voaroko anatin'le toeram-piasana resaka fanahana fanilikiliana zany ny voka-dratsin'ilay hoe fanilikiliana zany paster Alvarez dray mandeha dia nisy olona takan'izany tokony azo toerana ambony mihitsy izy teo amin'ny toerana anankiray dia zavatra nampalahelo de ty isaka ny manao rendez-vous amin'ilay lehibe izy dia na le lehibe ny lasany ampita ny ranomasina dia tsy mety tafahoana mihitsy amin'ilay fotoana na miverina avy an'ray le lehibe dia manao fiovorimbe miaraka amin'ny tompony andraikitra ambony dia tsy mety voaray tena tsy mety voaray nefa ireo mpinamana reo zany mpinamana dia tena ho ampidirina leselahy ampidirina lafa misy posta mihitsy ato fa tsy mety tsy tafiditra mihitsy paster dia inona mahatonga an'io tsy lay olona manodidina anao ny ratsy fanahy fa le devolony le fanahany fanilikiliana ao anatinao tsy mamela maso ary zay mahatonga ny soratra masina ny teny manao hoe ringana ny olona noho ny tsy fahampiny ny fahalalana miteraka fandikanana be zany ny tsy fahampiny zay fahalalana zay io hita foana na eny an-tsena eny azy io ohatra hoe mivarotra ianao dia tonga dia fantatra hoe zany misy fanahany fanilikiliana zany tsy spontane entana nefa entana tsara tsy rarahin'ny olona tsy rarahin'ny olona ianao ra misy fotoana mamonjy ohatra hoe ao anatina mamonjy mariazy dia mizara loka ny olona dia vodingany ianao ohatra hoe zavatra kely zany paster mandraraka loka le olona dia ero mitoronao izy lany lavabe ny eron'olo izy voalany dia maka le olona zany ndraso rehefa aveo izy ampiko adiny mbola sery amin'ny latabatra hafa ndray izy ka le izy tantaratra amin'ny zavatra ohatran'izany paster le hoe fanahana fanilikiliana ny olona tratran'io zany olona ty ohatran'ny tokatokana zay dia manana toetra manambany tena manao tsinotsinona ny tenany na manambonimbony tena na ohatrany tsy tia afindalitra zany fa ohatrany hoe izy rery dia ohatrany misy avinavina zany nitsy hoe avinavina hoe ambolena hoe izy mihitsy miavinavina fa lasa toetra le izy dia nefa mamotika no avy sy ny fiainan'le olona io resaka fanahana fanilikiliana io Jesosy ihany no lalana sy fahamarinana afaka manongotra an'izy io paster Alvarez amin'ny alalan'ny fianarana baiboly ao anaty fotoam-bavaka dia ao anatin'ireny misy tari-bavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra any amin'izay toerana mety mahafinaritra anao sy mahaliana anao ka manao an'izany io koa moa zay dia izay mihitsy any amin'izay toerana manao an'izany no afaka amonjy anao sy anafaka anao fa raha hivavaka fotsiny anao ohatran'izao anao
dia manao croiser les bras fotsiny anao mandrapatapitra fotoam-bavaka de tsy ho afaka ianao satria le devoule ao anatinao mila kotabaisina mihitsy hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Zao misy eo ny zanak'Andriamanitra de ny andravany asan'ny devoly ozy ny teny soratra masina. Tapany faharoa am'ty mpitsara toko faraky amby folo ty dia i Jefta no voafidy hitondra ny fanafiana zany ho an'ny tanàna-kiamona tamin'ny fotoana io. Mariana tsara fa ity tarana-kiamona ity de voalaza amin'ny baiboly fa taka ny fasika ny amoron-dranomasina ny taranany. Maro anaka be ary firenena vaventy be zany io tarana-kiamona io. Ary izy io de tena taranaka niorina tamina fanambadiana sampotsampony zay moa izy io tsy de loatsika resaka etsony fa mahery vaika be zany io paster. De nefa i Jefta no nanaiky hanafika an'izy io zany hitarika ny vahoaka tamin'izany fotoana zany. I Jefta zay efa noresantsika teo hoe afaka atao anatin'le faniriklihana ary lasa nomban'Andriamanitra izy tao aminy tao zany ny tanan'Andriamanitra. Ary raha nanafika Jefta de tsy nampiasa an'izay traika efa nananany fa zao teny eo amin'ny 9:70 hoe ny 9:20 hoe ary tonga tao amin'ny Jefta ny fanahin'i Jehova de nandeha nitety any Gileada sy Manase izy ka de nitety amin'ny Mizpa any Gileada koa izy ka niala tany Mizpa any Gileada de nandrosona akany amin'ny tarana-kiamona. Ary Jefta ny voady tamin'i Jehova ka nanao hoe raha tolotrao eo an-tanako tokoa ny tarana-kiamona de ho an'i Jehova zay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko itsena rehefa miberina soamantsara avy amin'ny tarana-kiamona aho ary ateriko fanatitra hodorana izany. Zao zavatra nitranga teto. Jefta de niainga tamin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Rehefa ndeha hanafika izy de nilatsaka ny fanahin'i Jehova. Zay filatsahan'ny fanahy masina zay pasteur Alvarez tsy ny olona rehetra ny mahazo ny fanahy masina. Io zany tsy nivavaka ataonao hoe meo hery fanahy masina feno hoe fanahy masina de mahazo ny fanahy masina ianao. Milanao fanahy masina de hosory fanahy masina de ho avy tokoa ny fanahy masina. Tsy ny olona rehetra manao an'izany mandray ny fanahy masina. Fa efa resantsika teto foana tsy maintsy ieloavany fibebahana fekekeloka ny rahan'i Jesosy Kristy finoana fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany. Olona tapa-kevitra hanao sitrapon'Andriamanitra hitandrina ny didin'Andriamanitra hanao ny asan'Andriamanitra zany olona zany no soran'Andriamanitra. Ka ny zavatra nataon'ny Jefta teto de ny anome voninahitra an'Andriamanitra satria fa baraka ny zanak'Israely teto de nilatsaka ny fanahin'i Jehova. Rehefa avy nanindra fo tamin'le tarana Gileada izy de nilatsaka tao amin'ny fanahin'i Jehova. Zay zany ny fitaovana lehibe anisan'ny nanana ty Jefta ty miaraka tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ohatra mitadidika eto foana hoe reo mpanompon'Andriamanitra naomby eny atao anatin'ny baiboly de nanana fanahin'Andriamanitra. Ohatra hoe Samsona tadidika tsara rehefa niady tamin'ny Filistina izy de ny fanahin'i Jehova nilatsaka tao aminy. Davida niady tamin'ny Goliata resaka fanahy masina daholo zany. Taty miaron'ny apôstôly rehefa nibina tao an-tranomaizina ny apôstôly Petera Paoly Silasy de nasiana boloky hazo fa mbola nivao azy noho ny fiasan'ny fanahy masina. Ny ranomasina mena ny ranomarina de teo ny fanahy masina niseho tamin'ny androrahoana sy ny andry hafa nampisokatra ny ranomasina mena. Zany hoe eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zay mitoetra ao anatin'ny fahamasinana mitoetra ao anatin'ny fibebahana marina zany paster manana ny rahan'ny Kristy ao anatiny de eo ny fanahy masina. Manana ny fanahy masina ao anatiny zany olona zany lasa feno ny fanahy masina lay mpanompon'Andriamanitra tsy mitahiry lolopo tsy nanao tsinotsinona ny manodidina azy na hoe reny nanao tsinotsinona anaty eo aloko ahoana moa mbola mela henoko andreny zany olona zany feno ny fanahy masina tahaka ny Jefta teto. Ary zay misy ny nampahombe ty Jefta ty zay te-pona nanan'izay. Zavatra anankiray faharoa dia anisan'ny fitaovana ngezabe zay nananany Jefta de ny vava io nanomboka rehefa nafitra izy de ny voady de nambarany tamin'ny vavany zay hoe raha tolo Jehova eo an'loko ny fahavaloko tarana-kiamona de izay mivoaka ny varavarana voalohany de atolotro ho fanatitra hodorana ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko 8:20 de ozy Jakoba andray andro manao hoe raha omba tokoa Jehova ozy am'izao lalana leako zao ka hitany diako rehetra de Jehova izy no Andriamanitra ary zay omenao ahy de omeko anao avokoa ny ampafolony.
voady zay paster resaka voady daholo zay rehetrarehetra zay indre mandeha davida de nilaza o amin'ny salamo 1:10 manao hoe anefa ny voatiko amin'i Jehova ino izy nysoa voatiko amin'i Jehova no soretra nataony tamiko de nyvaliny ihany izy manao hoe hanefa ny voatiko amin'i Jehova ino moa dikan'le hoe voady ny voady a de fanekena anankiray atao amin'ny vavanao eo anatren'Andriamanitra misy endrika fianianana misy endrika fanekena misy ohatra hoe fetsonan'Andriamanitra handre an'ilay feo ary zay feo zay tsy azo tsoahana tsony ohatra aka ohatra anankiray tsika ary misy olona zao to anatin'ny tokantrano ato andeha baiboly any resantsika ao amin'ny Samuel voalohany toko voalohany ngabe zay ny 1:10 de misy ny tantara lehibe vavy atao hoe Ana hoe raha mba hitsinjiny ankizy vavinao tokoa ianao ka miazo zazalahy de omeko anao tokoa izy mandritra ny androm-piainany rehetra teraka ny Samuel izy tamin'izay fotoan'izay de tonga ny heritaona sary taona taorinany iny natolona am'izay le zazalahy mba hanao ny asa zay nitson'Andriamanitra azy zay voady nangatana paster zany hoe ny voady zany de manetsika an'Andriamanitra eo amin'ny toerany ary manafaingana ny valim-bavaka raha misy olona zao to anatin'ny tokantrano marary tena manaytay anao zao fotoana zao lanontany amin'ny fitsabona ny volanao de tsy mety sitrana tsony de delivrena tany amin'ny toeram-piangonana masinao fa tsy mety afaka anisan'ny manafaingana ny fanasitranana de ny voady hoe za Andriamanitra raha ohatra ka afaka amin'ty aretiko tia de anompo anao mandra-tapitry ny farafofinaiko za Andriamanitra raha ohatra ka milamina ny tokantranoko milamina somatsara ny tokantranoko de izao hanompo anao zao sy ny akodako mandrakizay za Jesosy raha mba tahinao ka azoko somatsara ihany ny tany io taniko amin'ny hektara zay nangalariny olona io navitanin'ny olona sasany titre sady ny boriny any ny vita titre izy nefa taninao de hidonga amin'Andriamanitra ianao hoe raha mba azoko tany io Jesosy de omeko amin'ny fiangonana ohatra ny atsasany anaovana ny asan'Andriamanitra ohatra zany paster voady zany satria le voady mandrakariva zany tsy maintsy mifamatitra am'le asan'Andriamanitra aloha zay le voady zay fiarovana ny voninahitr'Andriamanitra le voady fa tsy hoe akory hoe ivoady ianao de hoe za Andriamanitra raha ohatra ka mandresy any amin'ny tribonaly de nde hifindramonina am'izay findramonina any ambany vohatra andapa any de any amin'ny taditany tsy misy fahasanany zay reo tsisy ilanan'izay fa le voady zany tsy maintsy famatotra foana amin'ny asan'Andriamanitra fiarovana ny voninahitr'Andriamanitra zay no mahavoady an'le izy paster zay no mahavoady an'le izy tsy voady ny hoe raha mpapandresy tsara am'ty ady atrehako ty de anao voady afa ataoko mba hita faisan'ireo olona aminao tsinitsinonareo tsy voady zany fa azavaiko tsara hoe le voady de fifamatoranao amin'Andriamanitra zay anaovanao an'ilay voady ohatra hoe raha ohatra Andriamanitra ka omenao taranaka satria za mety hoe tsy miteraka de manao voady ianao Jesosy io za ty manana fiara anaky 10 nefa za tsy mananjanaka omeko anao ny anaky 5 voady zay nefa anao tsy mivoady tsy zay tsy manantanteraka nefa ny voady io nefa manafaingana valim-bavaka sady akasitran'Andriamanitra de misafidy fotsiny le olona zany ohatra hoe ny voady le olona satria mety 5 mirahavavy ohatra ny zanako na 4 mirahavavy zay teraka ray vavy daholo zay teraka ray vavy daholo atao fifadikanina miazo lahankely a Jesosy tsy mety mahazo lahankely mihitsy de anao voady am'izay ianao raha mba mahazo taranaka Jesosy ka omenao lahankely a de hitararaka izay voady ataonao io fampitiny any de Andriamanitra miaino an'izay voadinao zay de taterahan'Andriamanitra izy fa zao fotsiny ny voady ozy tsy maintsy taterahana paster ny voady tsy azo ibebahana fa tsy maintsy taterahana za efa nahita efa imbetsaka nahitako olona ohatran'izany hoe manatona paster izy de rehefa manatona paster izy de misy vola be ny amina milliard hitambavaka paster fa manao voady fa raha mba azoko somatsara io de tsy adiniko paster ary tsy adiniko ny fiangonana fa hividy tany malalaka ho an'ny fiangonana sapam-piangonana riananina ohatran'izao de azony le vola amina milliard rehefa azony le amina milliard efa nahitan'izany paster matao amin'ny teny eto azo le milliard iny fa sady tsy nivavaka tsony adino Andriamanitra adino paster
volana vitsivitsy na volana maromaro nataona vitsivitsy aty aorina iny fa mitranga indray de izy mitranga io sady mijorovavyolombelona no mitomany hita pastera le vavaka nangatantsika manaovako vaty iny efa azo daholo iny 4 miliana efa azo pastera potipotika pastera adimpo le ranao voady teo anaty an'andriamanitra pastera mifona pastera ianao ndray mifonany mifona pastera fa raha zao anotain'andriamanitra tsy anao an'izany tsony iza tsony indre mandeha andriamanitra ny azonao fitahana pastera azonao fitahana foana ny 900 aza fa andriamanitra voafitakao indre mandeha fa tsy voafitakao tsony mandra-pialanao etambonin'ny tany ary zay mahatonga davida nylaza manao hoe hanefa ny voadiko am' jehova zany hoe tsy maintsy efaina le voady zany pastera ijefitaty eto ny zanany vavy a tsy nanananaday tsy nanana raha vavy piraitam-po io fa io zazavavy io rery ny zanaky jefita fa rehefa zay ny farekena teo anatrehan'andriamanitra de niresaka tamin'le zanany izy hoe zanaka fa nilobava teo anatrehan'andriamanitra fa zay mivoaka voalohany teo ko ianao moa zany tolapoka tapaka voalohany teo de tsy maintsy ianao no atofanatitra ao an'andriamanitra de nalaina le zazavavy a tsy moa hoe am'fomba hoana le fanatitra hodorana teto fa raha nihevitra le izy fotsiny de hoe natao sakrifisy tsy hoe nyvonoana ve zany sa natao matianina tanteraka tamin'ny asan'andriamanitra be lehibe ny azo antikana azy fa tsy hidirantsika lalina fa natolotra ao an'andriamanitra fotsinyzao le voadiny no taterahany lay voadiny izy ty tsy mitovy an'ny any abrahama ny any abrahama feo avy any an-danitra tsy voady fa natson'andriamanitra i abrahama hoe eto aty ny zanaka ao lahatokana de natolo ny isaka fa ity ndraiky tena voady mihitsy zany hoe nilobava mihitsy ny olona de tsy maintsy ny efaina ary jerenao le toepony jefita raha ohatra ny daholo ny toepon'ny kristianina pastera tena tahin'andriamanitra tena raha marina kristianina tsy tokony ho sahirana zany fa be vava ny akamarony kristianina zany mibetsaky be loatra le tena aloko ny vava zany be loatra le zavatra tantaraina ao antrehan'andriamanitra de sady mivavaka no manao voady tompo ratahinao a zao nefa avy eo tsisy tanteraka na ray azy de zay le mampalahelo de mampalahelo izy le pikabary anakiray tsy de mahay zay mampalahelo de mampalahelo zay foana le verimbeliny ka nytiako resana zany pastera hoe efany le voady a eo anatrehan'andriamanitra taka nataony jefita pasteur alvarez sady maraparantsika pastera tamin'ny efesiana toko fatelo andiny faharoapolo dia misy tenin'andriamanitra taka zao pastera manao hoe efesiana toko fatelo andiny faharoapolo hoe hoan'zay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatahtsika na iverintsika aza araky ny hery zay miasa atao amitsika ho azy ane ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy am Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka faramadimy mandrakizay amen. Ho an'izay mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatahtsika na zay veritsika araky ny hery zay miasa atao anatsika. Andriamanitra pastera dia mahay manao zavatra mihoatra lavitra noho zay everitsika. Sika mieritreritra hoe ramba zao manana vola misy olona sairana arabola zao menotsika am'izao fotoana zao mila vola mafy anao toy zany raha zao zao mahazo vola 20 000 de tena sambatra raha zao zao mba manana vady lavalava orona bebe maso manao solomaso tsara nify ohatrotra zao de tenenao le tena zany sambatra indrindra tambonin'ny tany fa ozy ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra de mahay manao mihoatra lavitra no zay veritsika pastera na zay angatatsika na zay saintsaintsika mahay manao mihoatra lavitra no zay izy rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra sika rehefa mazava amin'Andriamanitra no anatin'ny fotsika i Jefta pastera raha mieritseriny tamin'ny voalohany de mba izaranova satria nanakarena be ty Giliady aty hoe manandova be tao amin'ny ray aman-dreny zao no azadiny fa ao anatina problème amin'ny firenena amin'ny fotoana io ny Israely ao anatina fantrana lalina ao anatina crise ny firenena tamin'ny fotoana io nefa dia raha tokony izy ao anatin'ny crise de mba misy anjara fahasoavana tokony mba hoan'ny Jefta tao anatin'le fianakaviana hoe mba nandova be tamin'ny dada mba zanaky dada ihany nateraky dada tiany kopiako fa nitsangana ndray tapo aminy ianao tsy mahazo mandova miaraka aminay ianao na dia nanam-pikasana mba handova raha Jefta de io tenin'Andriamanitra io namparezin'ny tompo azy pastera izany afaka manao mitra lavitra zay verinao zay angatanao fa zao fotsiny ihany ataovy zay fandraisanao amiko raha lasana bavy na manao na toerana misy anao na toerana misy anao any na tsy afaka loatra anao tamin'ny fianarana tsy afaka loatra anao tamin'ny asanao fa zao fotsiny ihany ataovy azo antoka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra raha mbola misy tenin'Andriamanitra sy famarinana fantatao anatin'ity baiboly ty de akatoavy tsy misy ady varotra ary rehefa baiboly no arahana pastera dia aleo tena arahana hatramin'ny farany le baiboly fa raha fangarongaronao
fanompona razana sy ny fanompo-tsampy maro isan-karazana sy fombafomban-drazana miaraka amin'ny fanompo-tsampy zany zavatra zany dia hitanao fa vomankiteraka zava-doza ho an'ny fiainanao fa hoe rehefa misy famarinana anatin'ity baiboly ity dia arao ijefta paster dia tsy niala tamin'andriamanitra fa mifikitra tamin'andriamanitra dia niala nandositra niala teo amin'le tanàna nisy azy fa tany amin'ny toerana zay nisy anazy tany paster tany ny fahasoavan'andriamanitra namangy azy tany ozy ny bokyny salamo fatelo amborapolo manao hoe fahasoavana sy famindrapony manaraka amin'ny andro rehetra ianako dia toetrandro lavataniny jehova zany hoe na dia tany nandositra ny ralany ary ijefta dia andriamanitra nanana programa manao hoe tsy ny fananany rainao no omeko anao fa fanana n'israely ray manontolo mihitsy no omeko anao zay tianao rehetra zay le miaraka amin'andriamanitra paster misy zavatra goavana be omanin'andriamanitra ho anao manokana raha lasanabavy andao anompo an'andriamanitra andao tena hoe raha mbola misy zavatra azo arahana taty baiboly ity tsy voatery tsy aza mihera mivadinao akory rehefa katohan'ity baiboly ity aza mihera mipatoroanao aza miherany akavisy akavanana fa ianao tonga dia manapa-hevitra hoe zany famarinana arahako zany fa tahaka nomba an'andriamanitra ny jefta mihoatra lavitra anao zay nieritreretiny tsy milovany ray no men'andriamanitra azy sy voafaritra tamin'ny toerana kelikely fa ny firenen'israely ray manontolo mihitsy lasa lohana izy a lasa nandresy izy a lasa mpanjaka izy a ary dia feno fahasoavana sy feno fitahina fiainana be dehibe ozy ny ten'andriamanitra manao hoe devoly tsy hoavy raha tsy amony sy angalatra nandingana fa za kosa ho avy ananany fiainana ary ananany be dehibe ny afaran'ny fiainany jefta sy ny ala mangingina tany amin'ny toerana misy anazy tany tsy nipetraka tany amin'ny sisisy tosy tany fa ny tsangana ny seho amboninahitra feno fahasoavan'andriamanitra zay paster vavaka tsika am'izao fotoana zao isotra ny tompo ary daoary raha eo dia misoranao zany ny tantarany jefta zay lehilahy na dia hoe nandalo olana ary zany lehilahy zany firenena nandalo olana fiaina manokana nandalo olana tamin'ny fianakaviny nisy olana goavana kanefa dia tao azy zany olana zany a zay niteraka fanilikiliana tamin'ny jefta teraka famoiza-posy ratrapo sy fahatezerana ary dia nandositra mihitsy azy izy dia tomatika zany dia niasy ianao niditra tseritra ianao a nanafaka azy tamin'izany ratrapo zany alahelo zany fanamamatotra azy zany andranokoa tompo dia mivavaka manokana ho an'izay olona tratra fanililikiliana amin'izao fotoana zao amin'ny anarany jesosy kristy tompo a miala anatin'izao rabary zao fanilikiliana na ny amin'ny toeram-piasana ihany na amin'ny fianakaviana hoe niavany misy avany tafita nefa dia tsy hita niava mihitsy ty rahalahy ty na tianabavy ty mba ho ampiana nefa azo ampiana ihany amin'ny anaran'i jesosy a miala fanilikiliana amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ratrapo alahelo fanamosarina fanantsoamelan-keloko miala am'izao rahalahy zao miala am'izao anabavy zao amin'ny anaran'i jesosy sitrana ny fonao sitrana ianao amin'ny anaran'i jesosy misaotra betsaka tompo ny amin'ny fahasoavanao a ny amin'ny fikarakaranao ny fiainanay ianao dia afaka mitanay mihoatra lavitra anao zay iverina setretinay voninahitra tompo dia hoanao rery any amen zay tompoko ny fianarantsika teto androany a mitondrayntsika raha-petso raha sitrapon'andriamanitra veloma daholy veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur randriary malala heritina davidson sy ny pasteur tovinarivo tre marivony manasantsika rehetra tompoko